Araka izany dia efa feno ny toerana 320 eny anivon'ny anteny Merandoolona fa ny tanina mipetraka ny hoe Rovina no mivory voalohany anteny Merandoolona arao ao anatin'ity fanadidina izay nentin'ny namana Vola Ravoavy eo amin'ny sary ny Mamira Samuel Tiary ny makasika izay. Ny talata fahasivy volana febroary avy izao no ivory voalohany senatera 320 mandrafitra ny anteny Merandoolona voalohany amin'ny Repoblika Fahefatra. Raha ny lalàna misy dia ny talata faharoa aorian'ny fivoahan'ny anaran'ny senatera tendren'ny filoham-pirenena no ivory voalohany ny anteny Merandoolona ary mandritra io fivoriana manokana io no hananganana bromaritry ny anteny Merandoolona toy ny filoha lefitra isa-partany. Iza no filohan'ny anteny Merandoolona? Anarana maromaro no verimberina eno ary mety ho filohan'ny anteny Merandoolona. Ao ny Prime Ministre teo aloha Kolo Roger, senatera HVM Toliary, ao koa Mananjara Randrembololona, senatera HVM Antananarivo. Mandeha ihany koa ny feo ny mety hiverena amin'ny profesora Honoré Rakotomanana eo amin'ny toeran'ny filohan'ny anteny Merandoolona. Voatonona mety ho filohan'ny anteny Merandoolona ihany koa i Bettina Bruno. Ankoatr'ireo dia mety ho iray amin'ireo vehivavy 12 ihany koa no filohan'ny anteny Merandoolona. Ny azo antoka dia olona ananan'ny filoham-pirenena fatokisana tanteraka no eo amin'izay toeran'ny filohan'ny anteny Merandoolona izay. Raha lalam-pandrenana dia izy mantsy no misolo toerana amin'ny filoham-pirenena raha misy ny tsy fahafaha mitondra.